ahoana marina mbola piaro ny lalam-pandrenana ve ny HCC? Ny lalam-pandrenana dia lalàna fototra iray lehibe ho an'ny tany demokratika toa ny Madagasikara. Ny lalam-pandrenana io arak'izany no lalàna fototra amin'ny feny firenetsika, ka ny HCC no androm-panjakana natao hiaro izany eto Madagasikara. Ny mampalahelo anefa dia ity androm-panjakana ity no isan'ny ahenoana fitarainana maro indrindra avy amin'ny olo-pirenena sy ny mpanao politika eto amintsika ny amin'ny tsy firarahina io lalam-pandrenana io. Na dia ity izao aza fa misy ny fanitsakitsahana izany ataon'ny filoha izay mitantana any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny zava-misy zany hoe hatramin'izao a commune misy olom-boafidy a dia ireo ihany zany no mahazo mifidy, dia ireo a no mifidy ireo zany no mifidy ny olona aloha hatramin'izao. Raha tsy maritra ivina kely taorian'ny ny fanonganan'ny mpanjakana ho an'ny taona 2024 dia nisy volavolan-dalam-panondrenana natsangana aingana ka naroso tamin'ny fitsapakevim-bahoaka ny 17 ny volana Novambra taona 2024. Volavolan-dalam-panondrenana izay tsy nandraisan'ireo antoko politika na ilay antsoina hoe mouvance telo anjara akory fa ny mpanonga-mpanjakana tamin'izany fotoana no nandrafitra azy. Ny fahatelo ny volana Desambra 2024 no namoaka ny valin'io sarisarina fitsapakevim-bahoaka io ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'izany ka nandresy ny eny. Ny 21 ny volana Desambra 2024 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny lalam-pandrenana izay miasa hatramin'izao io. 21 Desambra 2024 famoahana lalam-pandrenana. 21 Desambra 2024 fifidianana loholona izay ataon'ireo mpitondra tamin'ny taona 2024 io. Fifandrifin-javatra ve ireo daty roa ireo sa misy antony manokana? Ity aloha ny teny nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io tamin'ny fahatelo ny volana Desambra taona 2024. Mila filoha matahotra n'Andriamanitra malagasy ary mila filoha manaja ny lalàna velona ny malagasy Andry Rajoelina anaja ny lalàna ary anaja ny lalam-pandrenana tompoko lasy tompoko vavy. Izany tokoa ve no zava-misy amin'izao fotoana izao? Mazava ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana izay nataonareo Andriamatoa filoha momba ny Senat. Voasoratra mazava ao amin'ny andininy faha 120. Ny anteny Merandolona no misolotena ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toe-karena ary ara-sosialy. Eo amin'ny andininy faha 20 voasoratra mazava fa loholon'i Madagasikara no anarana hoentin'ireo mpikambana ao amin'ny anteny Merandolona ary 5 taona no fe-potoana iasany. Ny mahagaga nefa ankehitriny dia ianao indray Andriamatoa filoha no milaza fa tsy ilaina io Senat io. Fanolanana ampahy be maso ity lalam-pandrenana izay nolaninareo tamin'ny fotoana andro io izany ary tena mahagaga aza dia ianareo mpiray donakafo ihany no miazakazaka mirotsaka ho fidiana loholona izay lazainareo fa tsy ilaina ny Senat amin'izao fotoana izao io. Fa ahoana marina e? Aiza ilay lokaloka fa anara-dalàna sy hitazona ny teny nomena? Tofo vadibadiandela no hitanay vahoaka malagasy ankehitriny aminareo mpitondra. Sa ve mangotrangotraka tsy nampangotrana ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena ka atahoranareo mafy ilay andininy 470 ao amin'ny lalam-pandrenana izay nataonareo? Mazava mantsy ny voasoratra eto fa amin'ny anton-javatra iray izay mitranga eto amin'ny firenena dia ny filohan'ny anteny Merandolona no misana ny anjara raharaha ny filohan'ny repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin'ny filoha vaovao. Averina eto indray ity olana nitranga tany Antsirabe ity. Solombava-bahoaka any Madagasikara anao tatitra amin'ny toerana na voafidy azy no sakana ny mpitondra fanjakana. Tamin'ny 12 maraina no nigadana teo amin'ny kianja Makro Avaratsena Antsirabe ny collectif des parlementaires izay notrondro mpanao politika izay mivondrona amin'ny panorama sy ny RMTM. Tahaka izao ny fandraisany voankazy ireo.
etsakilana nefa dia nirafitra indray ny mpitandro ny filaminana ny sakana ny fiaonana sy ny fanaovana tatra tamin'ireo vahoaka izay nifidy azy ireo niezaka ny fampiresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireto solom-bavim-boaka ireto saingy nolazaina fa tsy tokony androano ono no anaovana ny tatra fa miandro roviana ny mpitandro ny filaminana dia miaro ny vahoaka sy mifananany fa tsy atao fitaovana iarovana seza topo klasy topo vavy mihaino tatitra tsara fotsiny tsika hoe ahoana fiainam-pirenena tsika ty atoy ahoana tsika ty fa atao mijaly miakatra 3 mivary miakatra amin'ny fanafody ny ankizy tsy mianatra vatsy tsindry sy misy tsy tompona ndraiky tsy depite amin'ny mpanakorotana depite dia fantatra ro tsara ny toetrany mitaky ny rariny sy nitsiny mampanjaka ny fahamarinana noho izany tsy tsika mihitsy avy ety amintsika mifanafitohinana fa milamina tsara ary tsika koa mpanangana fatsim-pandrava avakao iresaka amin'izareo hoe aleo zay mba hiditra fa lasa manembatsemana ny circulation zahay fa aleo zay mba hiditra anao an'le tatitra tsy fahazakana demokrasia tsy fatahorana ny marina ho azon'ny vahoaka izay no azo antikana ny fihetsika mitondra fanjakana baiko midina ny fantatra fantony izao efa nisy ny taratasy fampafantarana teto napetraka teo amin'ny préfecture tsika tsy te halala olona koatra amin'ny préfet nametrahana ny taratasy milaza fa hanao tatitra ny député tsika tsy te halala ny zavatra hafa any fa zay no lazay ny lalàna hoe ampahafantarina ny tompona ndraiky mpanjakana ny misolo ny fanjakana eto dia ny préfet tena ampahafantarina ny tatitra zay ho atao androany dikan'izany mahafantatra izy androany fa anao ny hetsika tsika ary anao tatitra ny député Michel sy ireo parlementaire miaraka aminy tsy isy afaka inteny intsony fa tsy nanara-dalantsika tsy fangatahana amin'ny nataon'ny parlementaire averiko tsara ny lalàna dia mametraka hoe mampahafantatra ny mpitondra fanjakana ao toerana rehefa anao tatitra ny député vitatsika ny anjara ndraikitsika nanara-dalàna tsara tsika anazy sisa fanapa-kevitra tsy manara-dalàna izy rehefa tsy mamela ny olom-boafidy anao tatitra araky ny lalàna sy ny lalam-panorenana manakery izy zany amin'izao fotoana zao tsy manara-dalàna satria ny mpitandro filaminana ao ambany fahefany miteny amin'ny alalany ary mihetsika amin'ny alalany zay baiko no tanterahana mazava ny zava-nisy teto fa ny mpitondra fanjakana indray ty no ny mampirisika mpanao lalàna tsy anara-dalàna ny azo ny lalana noty avy hatrany ireo solom-bavim-bahoaka taorinan'izay ny alina teto avaratsena teny azo any Ambohimandrosoa voaja ve ny andin'ny 10 ao amin'ny lalam-panorenana ny fahalalana maneho hevitra sy miteny ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana ny fahalalana manao gazety atreto dia tsy misy ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ataon'ny mpitondra ary mpitondra tsy mitazona ny teny nomeny no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao aiza ny HCC mbola misy ve ny fiarovan'izy ireo io lalam-panorenana io ninona lazaina ny HCC dia natao hitsara araky ny lalam-panorenana fa tsy natao hitandro filaminana akory ary ny tsy fanaovan'izy ireo io andraiky ny araky ny lalàna io no miteraka ny savorivory politika eto amin'ny firenena sa ve efa manao politika koa ny HCC ka manadino tanteraka ny tena andraikiny fa ahoana mariny ahoana mariny